C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. manambana ny vaky ny fiafolohan'ny sisao ny morony havanana eny amin'ny pahitrosy araka izany kominina maro no nahazo filazana loza mitatao miloko mena amin'ny tondradrano avy amin'ny apipa androany voalohany volana febroary tsy mbola nisy atahorana ary tsy mbola nisy fiakarany ny rano ho ireo mponina voakasika nanolotra vary 570 taona sy vola 30 tapitrisa ariary ho an'ireo trabony tao mahajanga androany ny fitondrana fanavozana tarehany filoam-panjakana ny kolonely Randriana Irina Mikael Fona ny filazana loza sy ny fampitandremana rehetra ho antsika eto Madagasikara taorian'ny fivoahan'ny rivotoza fity an-dranomasina tany Antsinanana ny maraina teo hoy ny teo anivony ny fobe famantarana ny toetrandro androany mitoy ny firotsahan'ny ranomandry sy ny atsika any États-Unis tafakatra anjatin'ireo olona namony ainy anjatin'ireo lozam-pifamvozana nateraky ny atsika sy ny habetsaky ny ranomandry ny antsipriandreo no arahantsika ao anatin'ny fahampahalalam-baovao manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fahampahalalam-baovaon'ny Kolo TV amin'ny ity alina ity asainay ampanajanenao anaraka ny fahampahalalam-baovao hatramin'ny farany anboantsika ny fahampahalalam-baovao ny mahakasika ny fiatrehana ny loza voajanahary amin'izao fotoana izao manambana ny vaky ny fiafolohan'ny Sisaony izay morony havanana any Ampahitrosy araka n'izany dia kominina maro no nahazo filazana loza mitatao miloko mena amin'ny tondradrano avy amin'ny apipa ho an'ny androany voalohany volana febroary tsy mbola misy atahorana ary tsy mbola nisy fiakarana ny rano hoy kosa ireo mponina voakasika araka ny fanadihadiana nataonay teny antoerana andeha horantsika ny antsipriam-baovao makasika izay etiny Entsora Soa ary Malala manambana ny vaky ny fiafolohan'ny Sisaony morony havanana eny Ampahitrosy araka ny tatitry ny avy ao anivony apipa androany maraina filazana mitatao miloko mena amin'ny tondradrano ny komina Ampahitrosy Soalandy Akady Forobe Ampanefy Soavina Anosy Zato Andrefana etsakila ny laza ireo mponina izay voakasika izao fampilazana izao fa tsy mbola atahorana ny fiakarany ary tsy mbola azo lazaina fa miakatra be ny rano hoy izy ireo na izany aza manahirana ny mponina ihany ny faratsy ny lalana eny antoerana rehefa misy rivotoza tahaka izao anisan'ny olana mampiakatra ny rano ihany koa hoy izy ireo fakomivangonga eny amin'ny sisin-drano efa hitovy avo ny trano fonenana zalo zany le izy ny antso ny tery apita tery tamin'ny Malarivo dia ny tena izy miala daholo fa hiakatra ny rano fa mahery be ny rivotra zay nefa tsy nahita le rano niakatra dia nijanona tato an-tranonay zay raha hiala eto ary zay dia mba hoaiza ary zay atory atsavy e zany zay nefa ny zanakely vao tapa-bolana dia nidikan'izay tsy nihetsika tao an-tranoko a dia nalaoko ny aritra tao foana paraina ny andro tamin'ny tamin'ny telo maraina no nezay rano nitsany tao a fampisikirany olona tao tamin'ny telo maraina ny lohako ny narary ny zay rano biriky fa ny zanako mba tsy nanina fa nitakomako potika daholo kinina tsony ny raisiny eo rehatsy ny korotany kely sisa fanarinina akizy ary kay tsisy tsony efa manomboka miakatra izy io nanomboka tamin'ny maraina izy zao vao ohatrin'io nanomboka tamin'ny 7 teo izy ny nanomboka niakatra io rehefa miakatra tonga ety zay tena mijaly be mitsy amin'ny rano ety tanao zao ohatran'izao zao ny lalana tena malama be ary rehefa tena miakatra io dia ny avaty ary mihoatra makaty dia ny avaty koa mihoatra makary dia tena mijaly be zay tena miala tena nisy fotoana mitsy mihoatra io zao misy elakelany kely io zao a dia mihoatra makaty dia ny avaty koa makany ohatr'izany mbola tsy dia miakatra io zao izy mbola tsy dia miakatra mitsy io zao fa mbola eo zany mbola tsy atahorana io izy zany miakina ny sainy tsirairay aby ohatranay moa zany zao efa ely zay nitety dia ohatrany efa tsy dia efa mahazatra anay le izy zany raha ho anay manokana fa izy miakina ny sainy tsirairay aby hoe ao mety matahotra dia ao misy ny tsy matahotra konkoa miakatra kely fotsiny zany zao io zay aloha zany mbola tsy niala teto mihitsy hatramin'izay ny karany rano e fa teto foana zay Kizordira beto amin'ny pitan-jandarmy ty lalan-drano tery
ny sordira rehetra eto ambany eto akaiky ny zandarmy mety daholo ny atopy tery ny lalan-drano tsisy lalan-drano tsisy rano kirina tsony zany io tery ty lalan-drano ty tany normal be zany le rano tsy maintsy tafakatrany amin'ny arabe bona daholo mipona amin'ty fiafoloana varatetezany tsisy trabona zany ane tety aminay tatoloha fa zao tena trabona lava vo hoe mivadika any taona de va tsy maintsy trabona tafo sisa amin'ny miona ty raha nitatitra ny avy ao anivo ny abiba hatrany niakatra aotra faingo 7 metatra hatrany amin'ny aotra faingo 7 metatra ny aviny sisaony tao anatin'ny 4 ora eo amin'ny maridrefina Andramasina sy Ampitatafika. Toy izay ihany koa ny aviny kopa izay niakatra aotra faingo 10 metatra hatrany amin'ny aotra faingo 9 metatra eo amin'ny maridrefina Ambohimanambola sy Bevomanga. Niakatra aotra faingo 10 metatra ihany koa ny aviny Mamba eo amin'ny maridrefina Ambohidro amin'ny ankapobeny dia tombanana mety ho mbola hiakatra hatrany ny aviny renirano ato anatin'ny 12 ora manaraka. Mbola andrasana noho izany ny mety fiovany raharaha. Ho an'ny vaovao isan'ny nisongadina androany nanolotra vary hatrany amin'ny 570 taonina sy vola hatrany amin'ny 30 tapitrisa ariary. Ho an'ireo trabona tao Mahajanga androany ny fitondrana fanavaozana tarihan'ny filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael. Foana kosa ny filazana loza sy fampitandremana rehetra ho antsika eto Madagasikara tao aorian'ny fivoahan'ny rivo-doza fity an-dranomasina tany amin'ny ilany Antsinanana ny maraina teo hoy teo anivony fohimbe famantarana ny toetrandro androany. Fa ankoatra izay dia razana iray tsy nisy taova sy tanana intsony no hitan'ny olona tao amin'ny distrika an'Andriamasina. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay etiny Eloagabay. Nanolotra vary 570 taonina sy lela vola 30 tapitrisa ariary ho an'ireo trabona noho ny fandalovan'ny rivo-doza fity tao Mahajanga ny fiadidiny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara tonga tany antoerana ny tolakandro teo ary mbola any antoerana mijery ireo ny arambony ny filohampanjakana ny kolonely Randrianirina Mikael sy ireo délégation ahitana mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny gouvernementany tarihiny. Avy ao Mahajanga azo eritreretina ihany koa ny itohizany di any Besalamp sy Solala hoy ny filoha. Rezatsika fa zahay ao fiadidinan'ny Repoblika sy zahay rehetra zay avy any Antananarivo dia akekenareo ka izao. Efa mikarakara anareo ny BNGRC, efa reny hitanareo reny vary sy ny raha nampiany anareo. Fa zahay avy any amin'ny fiadidinan'ny fanavaozana Repoblika misy vary ny ala avy Antananarivo tamin'ny maraindray, mety tonga eto hariva na maraya vary 570 taonina. Misy satria fa nanome vary dia omeko laoky 30 tapitrisa ajanoko amin'ny tompon'andraikitra ao rehefa avy eo 30 tapitrisa ho an-traboina. Zay angamba ny ela fa andeha hitsidika ny hafa koa zahay mbo eto anatin'ny 2 na 3 andro. Araka ny vaovao voaray avy teo anivon'ny foibe famantarana ny toetry ny andro nivoaka an-dranomasina tany amin'ny tapany atsimon'ny distrikan'ny Brickaville tamin'ny nora maraina ilay rivo-doza fity ka foana avokoa ny filazana loza sy ny fampitandremana mahakasika ny fahabetsahany rotsakorana ho an'ireo faritra naharay izany. Lehilahy iray no niainga tao an-tranony tao Bemasoandro Fokotany Ambohidrazana commune Larobi Vatosola mba hitsena olona iray tamin'ny moto tamin'ny toerana antsoina hoe Ambatofahavalo ny zoma 3 Janoary 2024 teo tokony tamin'ny 4 raha ny loharano-baovao. Ilay olona notsenainy efa tonga soamantsara tany an-tanàna fa ity ny tsena ity kosa tsy hita izay nalehany tsy ny fanena izy ireo teny an-dalana raha ny fanadadiana natao ny karokazy arak'izany ny mpitandro ny filaminana sy ny fokon'olona hita faty tao andongondongona commune Mandrosoa distrikiny Andramasina ilay tovolahy vao 20 taona efa tsy nisy taova sy tanana intsony ary very ihany koa ny moto nentiny. Andrasana ny tohy ny fanadadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana marina fa tsy mbola manambady ity tovolahy namoniany ity. Ankoatr'izay lakana iray ny ala tao Mahanoro omaly tokony iazo any Toamasina no simba teo anelanelany Antanambao sy Marosika omaly ariva tamin'ny 4 noho ny fandalovan'ny rivo-doza fity ny lavonjy arak'izany izy ireo olona 7 eo no taraiky tany raha ny fampitam-baovao. Farany voafonja misa 4 avy ao amin'ny efitrano be amin'ny fonja Moramanga no niarany tsoka androany voalohan'ny volana febroary tokony tamin'ny 3 maraina sasany no lavahany izy ireo mangingina ny rindriny efitrano raha ny fampitam-baovao tamin'ny fotoana nisy any Orambe sy Rivomahery no niseho an'ny tranga
efa namohana filazana fikarohana ihany koa ireto voafonjy nandositra ireto. Mahakasika ny andro ny manamboninahitra lefitra totoso tao amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra Androany ny ivony fankalazana ny manamboninahitra lefitra eo anivony tafika malagasy tonga tany antoerana ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Mikael Randrianirina niaraka tamin'ireo mpikambana eo anivony governemanta nanome voninahitra izany Andrinirina Randriamiarsoa no mitondra ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Anisan'ireo andro manatantara eo anivony tafika malagasy ny andro voalohany volana febroary izay andro voatokana kalazana ny andro manamboninahitra lefitra. Arak'izany dia teto amin'ny sekoly manamboninahitra lefitra teto amin'ny Ansoatsirabe no nanatanterahana ny ivon'ny fankalazana ho an'ireo manamboninahitra lefitra manerana nosy. Tonga dia toerana ny filohan'ny fanavaozana kolonel Mikael Randrianirina niaraka tamin'ny lehibean'ny tamazoriny tafika sy ireo delegasion nampikambana eo anivon'ny governemanta nankalaza sy nanome voninahitra ity andro voalohany volana febroary ity. Feno 13 taona ity sekoly manamboninahitra lefitra eto Antsirabe ity ary 13 taona izay no nankalazana izany andro manamboninahitra lefitra izany niarahaba azy ireo ny filohan'ny fanavaozana ary nitondra hafatra ihany koa fa manana anjara biriky lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny manamboninahitra lefitra eo anivony tafika malagasy. Faly miarabanareo indra tratrafa 13 taona ny sekoly voalohany indrindra ny faharoa dia faha 13 taona nankalazanareo an'ity ray febroary ity. Manana ny anjara biriky nareo lehibe ianareo manamboninahitra lefitra amin'izany fampandrosoana ny firenena zany. Tadidio fa itsika miaramila nandray an'ity fahefana ity misy antony ary ianareo nanana ny anjara biriky nareo lehibe tao anatin'izany fanapahan-kevitra izay manatantara eto amin'ny firenena izany. Dia izao ny afatra fohifohy alefako aminareo manamboninahitra lefitra. Itsika nandray azy ity misy etaentantsika maro eo afovoan'ny miaramila, eo afovoan'ny tafika, eo afovoan'ny filohan-da ary indrindra eo afovoan'ny firenena satria sampianana firenena manana ny mahizy azy sika nandray ny fanapahan-kevitra. Dia izao no tenenina ny fanampiantsika mba tsy hanenina amin'izay fanapahan-kevitra iarahitsika zany ka raha sanatry satria nareo manamboninahitra lefitra manantona anay amin'izany fotoana izany raha iny zakaya fa tsy mety zavatra misy. Dia izao koa zavatra tenenina raha sanatry tsy mety zavatra ataonay mitondra ty firenena ty satria izay natenaitsika dia antony ohatran'izay indray afa tsy mety tsony kolonela faleo jany dia janontsika zay sady zay raha tain'Andriamanitra ka tafavoakatsika soamantsara ty firenena ty miova ny fiainana malagasy tsy rearea korery tsy rearea ny komandany kolonely na rearea ny chef d'état-major izany hoe lery fa ary tsy rearea manamboninahitra rery fa rearea tafika rearea filohan-da reareatsika rehetra raha tafavoakatsika hipetraka tantara eto Madagasikara zany. Taorian'ny fankalazana dia nisy ny fitsidihan'ny filohan'ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa eto anivon'ny sekoly mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana ary nisy ihany koa fitokanana efitra amin'ny fisakafoanan'ireo mpianatra ho manamboninahitra lefitra. Lafim-baovao mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny politika no anoizatsika ny fahampahalalam-baovao. Resy lahatra amin'ny fitantanan'ny filohan'ny fanavaozana ny firenena amin'izao fotoana izao ny solombavam-bahoaka misa 900 izay mandrafitra ny anteny miram-pirenena mivondrona anatin'ny plateforma iray avy amin'ny antoko politika maro samihafa ka nanao fanambarana fa vonona ifanometanana sy ifanampy amin'ny fampandrosoana ny firenena izy ireo andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay etiny Andrinirina Randriamiarsoa. Nanao fanambarana ireo solombavam-bahoaka izay mandrafitra ny antermiram-pirenena mivondrona ao anatin'ny plateforma iray ary matsapa fa misy vokatra tsara izay entin'izao fitondrana izao tao anatin'izay telo-volana hitantanany filohan'ny fanavaozana izay. Manoloana izany dia nanao fanambarana ireto solombavam-bahoaka ireto fa vonona ifanometanana miaraka amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana sy fanovana ny firenena. Tao anatin'ny fanavaozana ary eo anatin'izao fanavaozana izao dia nipetraka ny plateforma izay anisan'ny mahatsapa ilay fanovana misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary iarahantsika mahita ny atao hoe ny ezaka ataon'ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao
ary mino afa marotsika no resy lahatra amin'izany satria na ny mpiasa-panjakana fotsiny azy izay tsy nisy tanatin'ny taona maro ny fiakarana 700 zany ho an'ny karama mpiasa-panjakana eo ihany koa ny prime izay nomena ny mpiasa-panjakana eo ihany koa ny fijerevana manokana ny fiainan'ny université ary indrindra fa namahana ny olana goavana teto amin'ny firenena dia ny olan'ny rano sy ny jiro izany efa hitantsika fa misy vokatra azo sapaitanana sady tao anatin'izay fotoana fohy ny siny ny fanavaozana taritina Andriamatofoloha Mikael Randrinirina sy ireo mpanolo-tsaina avo miaraka aminy no zany izahay reto zany dia efa mivondrona ao anatin'izay plateforme zay dia vonona mandrakariva ny fametanana ho an'ny fampandrosoana ny firenena ary ifanoana ifanampy satria ny tanjona dia hoe nijerevana ny anampiana ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fahasahiranana zao. Misy ny feo mandeha mahakasika ny fandravana ny androm-panjakana ho hiatrany ireto solombavam-bahoaka ireto ary manao antsoava amin'ireo hery rehetra eto amin'ny firenena izy ireo mba handray anjara ao anatin'ny fankakevitra sy ny dinika nasionaly izay ho atao ahafahana moana ny rafitra izay teny hitondrana ity firenena ity raha ny fanazavana. Misy ihany koa moa ny hoe fangatahana ny fandravana ny androm-panjakana amin'ny fotsy miangatra dia ny zavatra misy tsy mitovy ny teteza mita tamin'ny andro 7 sy ny amin'izao fotoana izao satria izao dia mbola ny lalam-panorenana misy no entina mandamina ny tany sy ny firenena ary mitondra ny fanjakana mandra-pahatonga izay rafitra vaovao hoentina ho an'ny fanavaozana izay ka eto zany izahay dia mbola miantso ny hery rehetra ihany koa hoe hifametanana ao anatin'ny fankakevitra sy ny dinika nasionaly izay atao eto amin'ny firenena amoahantsika izay tena rafitra hitondrana marina ny tany sy ny firenena ity andro zany ka rehefa vita izay dinika izay izay tapaky ny vahoaka malagasy tompoko dia miaraka amin'izay zay solombavam-bahoaka satria zay ane solon-tenan'ny vahoaka fa tsy sanatria kory solon-tenana toko na solon-tenan'olona fa izay mahasoa ny vahoaka malagasy hatrany no katsahanay député ao anatin'izany plateforme izany. Araka izany dia misy 900 ireto solombavam-bahoaka izay mivondrona ao anatin'ny plateforme iray ireto izay avy amin'ny antoko politika maro samihafa eto Madagasikara ary vonona iaradia ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao. Lafim-baovao mahakasika ny tontolo politika izay hatrany ilaina fitandremana ny demokrasia occidentale raha tiana androso i Madagasikara hoy ny filoha nasionaly ny antoko teza mila mahay mifidy ireo firenena iarahana miasa ihany koa isika eto Madagasikara anisan'izany Rosia raha ny fanazavana trany andeha etsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay etiny Entsora Soa ary Malala. Mila mahaleo tena ary isika no mila mibaiko izay zavatra atao eto Madagasikara anoho isika manana harena-kibon'ny tany maro hoy ny filoha nasionaly ny antoko teza tokony tandremana ny fampiasana ny rafitra ny demokrasia l'occidental izay efa manjaka amina firenena maro indrindra fa ny tandrefana amin'izao fotoana izao. Mila fidina ihany koa ireo firenena iaraha-miasa ny tenan'izay mafy fa vahaolana tsara ny fiaraha-miasa eo amin'ny Rosia sy Madagasikara. Mila mahaleo tena tsika no mibaiko ny zavatra tokony atao eto Madagasikara ary tsika manana an'ilay minerai stratégique be dia be eto anisan'izany ny grafita izay ilaina amin'ny batterie isolant thermique io anisan'izany veriko indray ny uranium anisan'izany ny thorium antsika ireny tsika no midikte ny zavatra tokony atao amin'ireny fa aza adino fa zao raha mijery ny toetra fanaon'ny tandrefana anisan'ny frantsay anisan'ny amerikana sy ny sisa dia jereo sahala ny Venezuela solika ny Venezuela dia izy midikte raha vao tsy manaraka amin'ny baikony esorony ala amin'ny fitonana zany démocratie à l'occidentale zany dia mila mailo amin'izany tsika dia zany no tokony anany chef topopédine satria jereo Macron zao vao tonga teto tamin'ny le farany teo dia sahany fotsiny zao no tonga dia milaza hoe anay lay terarara ary ampasin-dava jereo no nataony io ny téléphérique vidio dia ny André Rajoelina moa mpiaro ny tombontsoany vidiana le téléphérique nefa tsy raha table akory an'io zao efa miditra tsikelikely eo anatin'ilay atao hoe multipolarité izao tontolo izao izany hoe tsy misy intsony ny fanjakana ny heritokana na firenena tokana izay efa ahitana fiantraikany eto Madagasikara raha ny fanazavana zava-dehibe eo amin'ny fampivoarana ny Madagasikara ny fahaizana misafidy firenena iaraha-miasa ary tsy vahaolana intsony ny fiarahana amin'ny firenena tandrefana ho hiatrany ny nambarany. Lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny fanabeazana mitaky ny fitsinjarana ara-drary ny sapalitra ny teti-bola entina mampandroso ny fanabeazana ny sempama raha ny nambarana izy ireo tsy eken'izy ireo ihany koa ny fampiasana ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara ho fitaovana politika ontsoa fifaliana ny mitondra ny Antsiprieny mahakasika izay.
voaosihosiny izy ho fototry ireo zaza malagasy eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ary tsy tafapetraka ilay hoe ny fanabeazana no fototry ny fampandrosoana ny firenena. Fampianarana gaboraraka sy petatoko no nisy teto Madagasikara hatr'izay raha ny nambarany teo anivony Sepama. Ohatra maro ireo fototra-avitrasa tsy vita, nanjaka ny kolokolo sy ny fitakiana vola samihafa. Araka izany, takiana izy ireo ny itsinjarana isaparitra ny tedi-bola rehetra ampandrosoana sy anatsarana ny fanabeazana eto Madagasikara ka azahoana vokatra tsara. Ilaina ny fanarenana maika, ny fanavaozana maika, ny fampianarana sy fanabeazana. Tsy adiontsika fa efa naverimberina imbetsaka ifoana fa ny Banque mondiale dia nametraka antsika hoe ny faripaizantsika malagasy no dia T3. Zany dia vokatra ny fampianarana sy fanabeazana tsy mandeha tamin'izay tokony ho izy. Aminay zany dia takinay ny fitsinjarana aradrariny ny vola mba ho tonga any amin'ny faritra marina, any amin'ny Cisco, any amin'ny Drenna, ny fitsinjarana ny vola mba hampandroso ny fampianarana sy fanabeazana any amin'ny sehatra rehetra manerana amin'ny Madagasikara. Maro tetikasa nampanantenaina anatsarana ny fampianarana no tsy tanteraka ary natao fitaovana politika ny fampianarana tamin'ny fitondrana teo aloha, miainga amin'ny ambaratonga fototra hatramin'ny ambaratonga ambony. Mila fanavaozana ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana ialana amin'izay tsy nety teo aloha. Tsy manaiky intsony zany zahay ny fampianarana, ny fampiasana ny sekoly ho fitaovana politika. Tsy sekoly ihany fa na ny ministera na ny mpampianatra natao fitaovana politika dia tsy eken'ny confédération syndicale sy ampamatsony zany. Ny fanaovana azy ho tsy misy vidiny raha fitinina. Raha miteny zay hoe resaka fampianarana sy fanabeazana, marina fa ny syndicat-nay dia aty amin'ny fanabeazam-pirenena mikarakara ny aty amin'ny ambaratonga voalohany, ny collège ary ny lycée, fa ny fampianarana sy fanabeazana amin'ny ankapobeny lay ambaranay hoe fitantanana gaboraraka petatoko sy kototo. Asa masina ny fanabeazana ka mijorona eo anivon'ny syndicat ny mpampianatra, mpanabe eto Madagasikara ary vonina metraka ny fanavaozana eo amin'izay sehatra izay. Tsy vitan'olo tokana izany, mila ny fanomezan'ny tanana sy fandraisana andraikitry ny rehetra, tokony ho sari-piaro amin'ny hoavin'ny zaza malagasy ihany koa ny tsiraray avy, indrindra ireo nomena andraikitry. Lafim-baovao mahakasika ny famokarana sira, mitaraina ireo mpanao sira avy any Toliara amin'izao fotoana izao. Nampiakarina ny vidin'ny iode tsy maintsy ampiasaina amin'ny fanaovana sira ho ara-pahasalamana hoy ireo mpanao sira avy any Toliara. Fangatahana, fanafoanana ny fividianana iode no notakian'ireo mpisehatra, kanefa fampiakarana ny valin'ny fangatahana izay natao raha ny fanazavana ny entin'izy ireo. Andeha hoarahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Diso fanantenana ireo mpanao sira avy any Toliara amin'izao fotoana izao, taorian'ny fifampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra mahefa. Fangatahana mba tsy hividy iode no ny fampiresahana, kanefa ny tsy maintsy hividianana izany amin'ny vidiny ambony noho ny vidiny tamin'ny andron'ny fitondrana teo aloha indray no azo araka ny fanazavana. Manaitra ny ministera izy ireo manoloana ity tsindry miaritra amin'ny mpanao sira ity. Maniry ny tsy ho tonga any amin'ny fitokonana izy ireo no antony ny fanairana. Aza terena zay hanao grevy zahay mpanao sira. Fa zao zavatra ataon'ny ministère santé zao de haneranay hanao grevy. Ka tsy mety aminay zany. Zay tsy mpanao grevy fa hainay lalany mbany fa fitaraina no tany aminareo mba jerenareo akaiky. Tam'izay nefa ny tafidao taloha fa nanaporotra anay fa tsy nampividy anay io. Fa am'izao fotoana zao mba nanantena zay mba falifaly mpanao sira fa niova ty fitondrana ty hoe mba afaka am'izay tsika le fijaliana. Kanjo vomaika napiakarina anzay koa le vidiny ioda. Ampividina ioda zay sady napiakarina koa le vidiny ioda. Ka eo zahay mahatsara mijaly mitaraina zay mpanao sira monsieur le président. Anao tsy ratsy. Ary hitanay fa mamahany vahoaka ny olona vahoaka manontolo anao. Fa aminay mpanao sira kosa re président mba jereo akaiky mahakasika anay. Zay Toliara manko olona ray mpanao salina ray manana bassin efatsy dimy, misy manana fito, misy manana folo. Zay ve tompoko de havita vaovao vidéo de 33 millions na 32 millions ngamba zay. Franc malagasy, tsy possible zany. Takin'izy ireo mafy ihany koa ny hanomezana groupe any an-toerana izay mbola tsy nivaly hatramin'izao, izay efa ela ny nangatahana satria tsy ampetina miasa ireo efa misy any. Manantena ny jeren'ny fitondrana fohy be ity olana ity ireo mpanao sira ary hitondra vahaolana amin'izany. Dia iny ihany koa ny etsika misenty vetivety ato anatin'ny adoka etsika miampita any anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Manasanao tsy saraka amin'ny Cool TV.
L'UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction. Droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Manatitra ny araba trany tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa ny fahampalalambavao amin'ity ala ity ho an'ny Tomasina isika iresaka ny makasika ny ao amin'ny seranantsambo mitaky ny fanovana sy fampanajana ny zony ireo mpiasa mpibata entana na dokera ao amin'ny portny Tomasina ny olana mianjady amin'izy ireo izay efa antonany maro saingy tsy nisy ny aino izany raha tsy amin'izao fotoana ny fanavaozana sy ny fanovana izao. Andeha rahantsika ny Antsiprieny etiny Gaëtan André Tsilavoery. Antonany maro no nijalina sy niaretana ny mafy hoy ireo solitena ny dokera na mpibata entana avy amin'ny Port Tomasina niakatra teto Antananarivo renivohitra nitady vahaolana. Raha totaly 7-30 taona tsy nisy fijerena manokana azy ireo na teo aza ny fitondrana ny fandimby sy ny fampanantenana nomena. Amin'izao fotoana ny aino azy ireo ny mpitondra ary mikatsaka vahaolana miaraka mikasika ireo olana samihafa ireo. Nangataka amin'ny fiaonana latabatra boribory zay tongavan'ny tale généralny Mictesel Spat SMMC ary ireo deflaté io afatarany ny tena marina hoe nahazo contrat tamin'ny SMMC ve izy ireo na tonga an'ireo rehefa manontany an'io prestataire izy dia hoe tsisy contrat namin'ny SMMC nanomboka hatramin'izao ny tombontsoany rehetra nanomboka 2021 ka hatramin'izao tsy azo ka takinay io ny prime cadeau fin d'année fandrotrana knapsa sy ny sisa fa misy ao anatin'ny convention ny fampiarana convention dirany atao re tompoko tamin'ny 7 dia ampiaro ary mangataka ny récupération salaire anay nazonay matricule 96 izay. Taoriny ny fiaonana tena amin'ny fiadidinan'ny Repoblika noraisy ny ministera ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-panjakana ihany koa izy ireo. Mavelim-bolo ary mampisy fanantenana ny etsika tahaka izao raha ny fanazavana. Hatramin'izay dia mitovy amin'ny tany tsisy fanjakana aty Madagasikara aty, tsisy ny aino anay nandritra izay 7-30 taona zay ka tonga ity fanavaozana aty dia hitanay fa misy fitsonjovana sy fikarakarana ary fijerena ny olany mpiasa eo anivon'ny orinasa ka dia magnetana antsika mpiasa indrindra fa ao am-poro zay manana olana mba hametraka rekety eo anivon'ity fanavaozan'ity. Mbola tsisy fanjakana nanao ohatran'ity hatramin'izay ny ainanay fa dia misy ohatran'ny fitondram-panjakana fa manantena zahay fa hovovahany ity olana misy aminay nangejanay ary nagnandevo anay tao amin'ny Port Tomasina aty. Andrasana araka izany ny famahana ny olana ireo mpibata entana na dokera ao amin'ny Port Tomasina ireo. Vahaolana izay tsy mijanona amin'ny fifampiresahana sy ny fampanantenana fotsiny ihany fa mila vokatra azo tsapaitanana sy fampanajana ny zon'ireo mpiasa. Angatana ihany koa ireo mpiasa ireo ny idinanay fotony ka hijerena ny olana menjady amin'ireo mpiasa tsy miankana na amin'ny privé ao Toamasina renivohitra. Lafomba makasika ny tontolo iainana namoaka filazana fiantsona ho an'ireo fikambanana na vondrona olona izay mafy ny fiarovana sy ny fitantanana an'ireo toerana mitahiry ny arena voajanahary ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana voanjavy raha ny fantatra faritra arovana misa efatra no anaovan'ny ministera tolotra antso fitantanana na anisan'izany ny fepetra takina ny fikajina ny tontolo iainana sy ny fampiroboroboana ny fizahantany maitso. Andeha rahantsika ny fitanteram-baovao makasika izay entiny Eloi Gabin.
ho fampiarana ny politika ny fiarovana ny arena voajanahary sy ny fampandrosoana maritra ary ahafahana manamafy ny fitantanana mahomby an'ireo faritra arovana ito Madagasikara namoaka antso fandraisana anjara ho an'ireo olona na vondron'olona miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ny ministerany tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy amin'ny fitantanana ny faritra arovana maromaro. Voakasika zany ny ireny ranony no Sivolo ao amin'ny faritra Antsinanana, ny Torotoro Fotsy any amin'ny faritra Alotra Mangoro. Eo ihany koa ny Manjakatompo Ankaratra izay hita ao amin'ny faritra Vakinakaratra ary ny Tandavanala Bongolava Maitso ao amin'ny faritra Sofia. Anisany fepetra takin'ny fanjakana amin'ireo liana amin'ny tolotra ny fametrahana, ny firovana maharitra ny zavamaniry sy ny biby, ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fampiroboroboana ny fizahantany maitso ary ny fanamafisana ny fiveloman'ny vondrom-piarahamonina eny fotony hoy ny ministera. Ho an'ny faritra arovana Tandavanala Bongolava Maitso izay hita ao amin'ny faritra Sofia, ny mpitantana afaka manohy ny fiaraha-miasa ny fikambanana sy ireo fokon'olona manodidina no andrasana hoy ny vondron'olona eny fotony. Raha zahagna zany ezaka natao mahatonga zahay magname fisaoragna zany dia ho tatra ny tanjona amin'ny famerenana ny atialan'ny corridor forestier ary amin'ny agnarany hoe ho maitso zany Bongolava satria isaka commune misy pépinière anay zany agnaliny pépinière. Regny zanakalo iny kafa vokatra ary tegna mamokotra marina zay ato ndesy agny Bongolava hagnametso Bongolava. Ary tegna isaoranay zany fokon'ologna ato ifotony rehefa mamboly zany zahay magnampy zahay zany zareo amin'ny resaka fambolagna ary magnano tambro zany zahay mitonga rehefa fokon'ologna agny agnaty ala hamregna le tiala. Ke programanay zany ary mbola hamboly bebe zany koa amin'ny magnaraka agnosika le tiala. Isaoranay zany ary taleo amin'ny raha magnanjany manosika zahay amin'ny fambolagna zanakazo. Tsy ivina fa ny corridor forestier Bongolava Maitso dia faritra arovana midadasika be any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara izay ahitana velarantany 720 sy 500 sy 9 hektara ao amin'ny distrikany Mampikony sy Boriziny. Harena voajanahary sy zavamananaina maro tsy hita any amin'ny firenena hafa no mbola voatahiry ao amin'ity toerana ity. Indray-mbavy eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any États-Unis mitohatra ny firotsahan'ny ranomandry sy ny atsika tafalatsaka ambany dia ambany mamirifiry mamely amina fanjakana maro any États-Unis hatramin'ny androany indrindra taorian'ny tafiditra mangatsika ny ririnina efa ho herinandro izao miiba na tafidina hatrany amin'ny latsaky ny 5.30 degré C ambany aotra ny maripana. Tafakatra anjatin'ireo olona namony ainy, anjatin'ireo lozam-pifambozana nateraky ny atsika sy ny apetsaky ny ranomandry. Tanana maro no tapaka herinaratra tanteraka, sidina anarivo no nofoanana manoloana ny angatsika ny toetrandro amin'izao. Asa maro ihany koa ny tsy maintsy najanona. Fiain'olona mividy ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ireo tsena noho ny fahatahorana fihibohana manoloana izao fepetra ny raisina mahakasika ny atsika any antoerana. Dia iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no antsika manakatona ny filazana ny fahampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Isarona sy ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Uprime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.